Fivavaka isika. Ry tomponanay any an-danitra mankasitraka anao izahay. Fa mbola omenao fotoana izahay ankehitriny afaka hiaino indray ny afatra ao Andriamanitra. Fa omeo voninahitra tompo ny anaranao no miamiteninao izay fiainanao anay fahavelomana, fampaherezana, fanomezan-toky angatanay ara-ny fanailao masina. Anokatra ny fonay tsirairay avy mba ahafahany teninao manjaka ao anatinay, ampangimy ny feo rehetra izay mety anakany sakananay sy areny afatra ao Andriamanitra. Mitenena tompo araka ny fombanao, fanoniainy izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no lovanay zavatra izany. Amen. Ampitombona ho aminareo anie afaka ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay fampaherezantsika sy hakatsika ny afatr'Andriamanitra ny avako amin'ity maraina ity dia arak'izay voarakitra ao amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba 5:5 ny 7 ka hatramin'ny 9:1. Ny epistily nosoratan'i Jakoba dia taratasy mirakitra torolalana izay hoenty miaina aroso amin'ny kristianina izay miela amin'ny heripatrana maneran-tany, izany hoe ny kristianina tany amin'ny fielezana. Fomba fiteny somary mahery vaika no ampiasain'i Jakoba ato anatin'izao epistily izao ary mampiasa sary anohatra ihany koa izy. Ny antony dia somary tsy dia milamina loatra ny fitondran-tenan'ireo kristianina tamin'izany vanim-potoana izany, na teo amin'ny samy izy izany, na teo amin'ny tsy kristianina koa azy. Ohatra amin'izany ny fisian'ny fifanavakavahana, fisian'ny fifampiangana, fisian'ny tsy fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Ohatra amin'izany ihany koa ny fanavakavahana ny mahantra, fanaovana tsinosinona ny malahelo. Ary amin'izao soratra masina izao ny afaka dia torolalana nomeny Jakoba ahafahan'ireo kristianina ireo hiaina marina ny toe-panaran'Andriamanitra. Fa vendikevitra manan-danja ato anatin'ity epistily ity ihany koa ny hoe tsy maintsy aseho amin'ny asa, tsy maintsy aseho amin'ny atao ny finoana. Fa asongadina indrindra ato ihany koa ny havako ny amin'ny fiavian-tompo sy ny toe-panahy tokony ananan'ny kristianina hoenty miandry izany fiavian-tompo izany. Manam-pahatonga an'i Jesosy Kristy amin'ny voninahitra indray eo amin'ny taolan-lanitra. Ary ity perikopa manoloana antsika ity afaka dia miresaka indrindra io toe-panahy tokony ananan'ny mpino manam-pahatonga an'i Jesosy Kristy na mandra-piavin'ny tompo io. Afatra roa raha ny avako no diny tompo ampitainantsika amin'ny alalan'izao soratra masina manoloana antsika izao. Ka ny voalohany amin'izany dia ny hoe ho avy ny tompo ka maharety. Izay ny afatra voalohany. Ho avy ny tompo ka maharety. Ny 7 sy ny 9 no manambarantsika amin'izany manao hoe ary amin'izany dia mahareta tsara ny rahalahy manam-piavin'ny tompo. Indro ny mpiasa tany miandry ny vokatsoa amin'ny tany ka maharitra amin'izany manam-pahazo ny ranon'orana aloha.
na oriny mareta koa ianareo mampahereza fonareo fa efa miakaiky ny fiavian'ny tompo ho avy tompo ka mahareta ny fiavian'ny tompo izay resana eto iavaka dia ilay fiverenan'i Jesosy Kristy indray ao amin'ny rahony lanitra hitsara ny velona sy ny maty fiverenana izay handraisany miaraka aminy ireo izay nanao ny tsara rehetra fa koa handavany kosa izay nanao ny ratsy fitsarana izay tsy azo nizaniza iodivirana zany fitsarana izay tsy azo nizaniza ialany zany fa tsy maintsy andalana izany avokoa ny rehetra tena ho avy ny tompo iavaka tena ho avy izy fa tsy anganogano araka ny filazany sasany akory ary izany fiavian'ny zany dia anisan'ny fanantenantsika kristiana izany indrindra ny avaka no hanomanany Jakoba ireto kristiana tany ambelezany reto ka hanomezany azy toromarika mba hahafahany miatrika tsara izany fitsarana izany ka anisany ny toe-panahy voalohany takina amin'izany dia ny faharetana patience hoy ny teny vahiny isika mila manana patience io patience io averimberin'ny Jakoba matetika mihitsy io amin'ity andin-tsoratra masina manoloana antsika ity mahareta manana faharetana na haritra verimberina matetika izany ao ny faharetana izay ambareto ry avako dia milaza fotoana mety ho fotoana lava mety ho fotoana fohy satria izao mantsy tsy fantatra ny ora tsy fantatra ny andro izay hiavian'ny tompo fatakina amin'ny piny kosa dia ny fiandrasana azy amin'ny faharetana ny fianakoloantsika kristiana ry avako dia mitaky faharetana io toy ny tansaha izay namboly ka miandry amin'ny fanantenana ny fiakarany vokatra ary manantena izy fa sady ahazo vokatra sady ahazo vokatra no azo vokatra be no azo vokatra tsara dia tahaka izany mihitsy koa isika kristiana ry avaka manoloana io fiavian'ny tompo io sady manantena isika fa hiverina ny tompo no manantena indrindra ihany koa isika fa handova fiainana mandrakizay miaraka aminy eo ankavanan'Andriamanitra faharetana amin'ny lafiny inona moa zany ry avaka dia ny voalohany indrindra dia faharetana amin'ny fivavahana mila manana fiainam-bavaka ny mpino mila manao zava-dehibe ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny mpino ny fifaneraserana amin'Andriamanitra ny mpino satria ny vavaka raha atao koa ane no antoka hatanjaka sy maropototra tsara ny finotsika dia ilaina ny faharetana amin'ny fivavahana fa ilaina raha teo ihany koa ny faharetana ny fiainana ny sitrapon'Andriamanitra izay voarakitra ao amin'ny soratra masina noho izany mila mazoto amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ny mpino mila manao fiainana ny fianarana ny tenin'Andriamanitra ny mpino mba ahafahany mpino mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ohatra amin'izany hoe miaina ny fahamarinana mitafy ny fahamasinana mankatoy ny didin'Andriamanitra miaina ny fitsipik'Andriamanitra ary indrindra mandeha eo ambany fitanian'ny fanahy masina ilaina ny avaka ny fiainana ny tenin'Andriamanitra amin'ny faharetana raha toy ihany koa fa mbola takina ao anatin'izany faharetana izany ihany koa ny faharetana amin'ny asan'Andriamanitra mila manana fahazotoana manao ny asan'Andriamanitra ny mpino na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana na oviana na oviana izao mantsy ry havaka ny fahazotoana manao ny asan'Andriamanitra no madrefy ahafantarana fa tena
tia an'Andriamanitra ny mpino. Ny olona zany rehefa mazoto amin'ny asan'Andriamanitra dia tsara ianarak'izay ny fitiavany an'Andriamanitra. Fa ny olona rehefa kamo manao ny asan'Andriamanitra dia hita taratra amin'izany ihany koa ny fitiavany an'Andriamanitra. Fa Jakoba dia milaza ihany koa atao anatin'ity epistily nosoratany ity hoe ny finoana tsy arahan'asa dia maty mihitsy. Izay ilay hoe aseho amin'ny asan'Andriamanitra tanterahanao fa manam-pinoana ianao. Dia afaka manana rehetra amin'ny tompo. Ny fiavian'ny tompo dia mitaky finoana matanjaka. Ny fiavian'ny tompo dia mitaky finoana mafy orina. Ny fiavian'ny tompo dia mitaky ny fijoroantsika kristiana hatramin'ny farany. Mitaky fahavononana ara-panahy. Ahoana soratra masina ao amin'ny Hebreo 10:7 manao hoe fa tokony hanana faharetana ianareo mba ahazonareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo sitrapon'Andriamanitra. Ary Jesosy Kristy aza dia mampianatra ny havako hoe ahoana moa ny tompo izay maharitra hatramin'ny farany no nampianatra an'izany Jesosy fony izy tety amin'izao tontolo izao. Ary mbola milaza ihany koa izy hoe aoka mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Inona ary ny vokatry ny faharetana? Ny vokatry ny faharetana zany ny havako dia fandovana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny vokatry ny faharetana dia famonjena ary miara-mandova izany fanjakan'Andriamanitra izany amin'ny Jesosy Kristy ny mpino izay maharitra. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny havana dia betsaka ny trangan-javatra izay misarika ny sain'ny olona ka mahatonga ny olona tsy manam-paharetana. Ary ny fiainantsika andavanandro mihitsy aza dia tady ho sakana ao antsika tsy hanam-paharetana. Ny asa mandraraha, fitadiavam-bola, fialam-boly isan-karazana, ny rivo-pandrosoana, izany rehetrarehetra izany mitady hanakana antsika tsy hanam-paharetana. Maika andeha hiasa amin'ny maraina dia vonjevonjena fotsiny, atao maimaika fotsiny ny vavaka, zara raha vaky mofonaina azy. Reraky ny asa izay amin'ny hariva tsy ary izay alanin'ny sakafo hamonjena toeram-patoriana satria reraka. Atorina efa vita maimaika koa ilay vavaka e. Tahaka an'izany rehefa ao amin'ny tambazotra tserasera ao dia voasarika ao ny olona maharitra hatramin'ny ray maraina eo ihany. Facebook moa izao no malaza. Fa rehefa hamaky baiboly zara fa izy 10 minitra dia rendriky matory am-pitoerany eo. Dia afaka malala rehetra ao amin'ny tompo na dia aty am-piangonana zany e dia hita taratra fa tsy manam-paharetana intsony ny olona e. Ataovy mihoatra ny 20 minitra koa itory-ten'ny pastery io androany e. Mba halava koa ny itory-ten'ny pastery zany. Tsy manam-paharetana intsony ny olona. Dia taparesaka izay pastera mpiray faritra moa any amin'ny faritra fiaminy. Nareo ve re olona tsy mahatsikaritra fa tena miala sakamo mivavaka ny olona. Tena voatsikaritra izany. Ary dia mahita fialan-tsiny ny amin'ny hoe efa manina indray tsy tonga ny voly, mahita karazana fialan-tsiny, anina tsy tonga ny vavaka. Tena mety tsy manam-paharetana intsony ny olona amin'ny fivavahana ny afaka manala ohatra. Fa zao mino afa tsy misy an'izany am-bebe. Ny afaka malalo raha te hiandry amin'ny fifaliana ny fiavin'ny tompo isika, aoka hanam-paharetana.
soratra masina amin'izany isika meteza hanana faharetana aoreny mafy tsara ny finoantsika ary akatoava ny sitrapon'Andriamanitra fa rehefa manana faharetana isika ry havako dia ho faly ny tompo hitsenantsika amin'izany fiaviana izany indray ka anasantsika hiditra ao amin'ny fanjakana dia alao rehetra havako malala rehetra ao amin'ny tompo fa mila manam-paharetana isika kristiana izany no antoka voalohany ahafahantsika mandova ny fiainana ao amin'ny Kristy Jesosy ho avy ny tompo ka mahalena izay lavako ny afatra voalohany fa ny afatra faharoa izay tiany tompo ampitaina amintsika ihany koa dia hoe ho avy ny tompo ka mihalena ho avy ny tompo ka mihalena dia ny andiny fahasivy ka hatramin'ny andiny faharaika ambin'ny folo indray lavako eo akatsika izany afatra izany manao hoe aza mifampimonimonna ry rahalahy fandrao helohina ianareo indro ny tsara efa mitsangana eo anireo mivaravarana ry rahalahy aoka ny mpaminany izay teny tao amin'ny anaran'ny tompo no halainareo ny fianarana ny fandefera-pahoriana sy ny faharetana indro ataontsika fahasambatra izay efa naharitra efa renareo ny faharetany Jehova ary efa hitanareo ny farany nataony tompo taminy fa miantra indrindra ny tompo sady be famindrafona ho avy ny tompo ka mihalena raha ny teny fototra nandikana ilay hoe maharitra eto amin'ity andiny fahasivy ka hatramin'ny andiny faharaika ambin'ny folo tiny avako dia milaza hoe enduré izay indray zany izy le tao amin'ny fizarana voalohany teo dia hoe patience fa eto kosa dia endurance zany no resana zany hoe miaritra mizaka fa samy faharetana avokoa ny nandikatsika malagasy azy fa raha tena izy zany dia tokony hoe fiaretana eo ny andiny fahasivy Jakoba dia milaza hoe aza mifampimonimonna ianareo ary amdika teny hafa mbola hoe mifampimonimonna dia hoe aza mifampiapanga ianareo fandrao ho elohina mifampimonimonna azo adika koa hoe mifampiapanga mifanameloka amin'ny tsirary mifanankina zany zany fa mifampimonimonna teny Jakoba ambany eto ireo rehetra ireo nefa dia mbola misy mandraka ankehitriny ary atao anatin'ny fiangonana eo anivon'ny fiangonana dia hita taratra izany fifampimonomononana fifampiangana fifangirana sy fifanankianana hita taratra izany ravako atao anatin'ny eto anivon'ny fiangonana ary izany ravako malala dia efa natao ho tsy maintsy hiaretany kristiana izany rehetra izany indrindra ny kristiana izay manana fahavononana anao ny asan'Andriamanitra tsy maintsy hiaretana izany ary eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra mihitsy havaka dia tsy maintsy misy ny monimonna amin'izay ataonao tsy maintsy misy ny fanaratsy tsy maintsy misy ny fifanenjera tsy maintsy misy ny fifanankianana ary zany rehetra zany nefa dia tsy maintsy hiaretan'ny mpino raha mpino mbola vonona hanaradian'i Jesosy koa izy ary rehefa miaraka amin'ny tompo dia izany indrindra tsy maintsy miaritra zavatsarotra samihafa isika ary Jesosy Kristy raha teo aza dia milaza fa tsy maintsy ho alan'ny olona ianareo no mianarana fa Jesosy Kristy aza ne dia tena niaritra mangidy indrindra tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataony tetỳ amin'izao tontolo izao tamin'ny asa famonjena izay notanterahany inona ny asa soa sy asa tsara izay tsy nataon'i Jesosy Kristy fa mbola fimonomononana fampiangana fiampangana no nasehatra ny olona izany
noho izany diavako dia izao aleo iampanga izay iampanga aleo imonmonina izay imonmonina aleo anaratsy izay anaratsy anakina izay anakina fa efa azo ny diavako ny valopitiana ary indro efa mitsangana eo ambaravarany ny mitsara hitsara azy ny fanementsika kristiana masy dia mifampitsaratsara sy mifanenjikejika io isika samy isika izany kanefa ny ten'Andriamanitra dia milaza fa tsy isika no hitsara fa ny Tompo no hitsara fa ianao kosa diavaka dia miarety fa na mety ataonao na tsy mety ataonao dia tsy maintsy misy miteny foana io ary efa fomba ny olombelona izany dia mampahena anao amin'izany tenin'Andriamanitra izany fa ikoa ny apôstôly dia milaza hoe izay rehetra te ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy dia enjehina afatrafatra nataony amin'ny Timoty izany Timoty izay zanany ara-panala teo fa eto amin'ny tenin'Andriamanitra ety diavako dia nataony Jakoba ohatra velona ireo mpaminany izay niaritra fijaliana niaritra fanenjehana kanefa tsy maintsy nijoro vavolombelona izy tsy maintsy nijoro mahatoky izy nanatanteraka ny asa izay nandraman'Andriamanitra azy ka na dia mafy azy no nahazo reto mpaminan'Andriamanitra reto dia tsy nilavolefo izy ireo fa nanoe mandrakariva kosa ny asan'Andriamanitra izay nanirahana azy mandra-pahatapitra izany iraka nampanaovana azy ireo izany ary tsy mba nivadika tamin'Andriamanitra izy ireo na dia mafy azy ary eo amin'ny faraparany amin'ity mpamanoloanantsika ety amin'ny andininy fahavalo aza dia milaza fa natao sambatra izay efa naharitra natao sambatra izay efa naharitra Jehova moa no ohatra tsara ihany koa izay nalainy nampitainy Jakoba ary ny hevitra ilay hoe sambatra dia feno fitahina na hoe fotahina izay zany ny hevitra ilay fahasambarana eto midika izany diavaka fa izay rehetra miaritra izay rehetra mizaka zava-tsarotra izay rehetra mizaka fahoriana izay rehetra mizaka fanenjehana dia ho feno fitahina na fitahin'Andriamanitra izay reo tokoa anie diavaka no nanjoany Jobe tsy zava-mora anie nanjoany Jobe rava fanarina lazony ny aretiny hatrany an-tapodoa ka hatrany am-paladino maty avokoa ny zanany rehetra ringana ny fananana ary ny latsalatsa ny vady sy ny latsalatsa ny namana maminy fotsiny navesatra ndelavesatra tamin'ny Jobe izany diavaka kanefa izao tsy mba nivadika velively tamin'Andriamanitra izy inona ny vokatra izany diavaka ny vokatra izany dia nofonjen'Andriamanitra izy ary notahian'Andriamanitra indray taty aorina ary Jehova nampody ny fiadanan'i Jobe raha nivavaka ho an'isakaizana izy ka nanome azy indroa tahaka izay nananany fahiny izy diavaka malala rehetra ao amin'ny Tompo aza tao sakana tsy hanaovanao ny asan'Andriamanitra aza tao sakana amin'ny fanompoana ao an'Andriamanitra izay mety ho fanenjehana sy izay mety ho zava-tsarotra nanaovanao fa tsy maintsy aretana izany raha mbola manaraky ao Tompo izy aza manao tahaka ny sasany rehefa misy tsy metimety aminy zavaro enjehany anina foana ka kianina foana ny zavatra ataoko aleo zay ijany aleo zay ihany misy amin'izany ny kristiana indraindray dia tena mijakona izany ilay fampiampanany fa tsy maintsy miaritra izy zany efa tsy inona ny ezaka izay tsy atao tsy ankasitrahana mihitsy aho monomonina
voasetra nyzany dia mijanona miato za tsy anao an'io asapany intsony aho azao ny afaka manalo na tiatsika na tsy tiatsika dia tsy maintsy misy zany indrindra rehefa manosy lalina isika fampon'Andriamanitra tsy maintsy misy ny fanenjena tsy maintsy misy ny fitsikirana fa aoka-kosa isika ny volona hiaritra mba ahafahantsika misitraka ny fitahiny tahaka ny sitrahan'i Jehovah izany koa rehefa avy miaritra zava-manahirana samihafa izy ho feno fitahina isika zany vokatra andrasitsika rehefa mianatra ny zava-mahanany rehetra isika rehefa ho avy kosa ny tompo ary izy no mandrotsaka ny fitahiny amintsika tsirairay avy raha miainao anatin'ny faharetana fiaretana sika afaka malala rehetra ao amin'ny tompo antsoina misoratra masina isika andeha hianatra eo amin'ny sehatra misy anao eo amin'ny andraikitra misy anao na ao anivon'ny sampana ao anivon'ny mahadekona mahakatekista sy ny sisa sy ny sisa tsy maintsy misy hiaretanao ao aby fa izao kosa efa fiainatsika zany tsy maintsy miaritra n'izany isika fa dia mampahery atsika nehitra ny ao fa zany atao moa no hevitry ny volana ny fivolana mosy ty hoe mifampahery mininy dia mahereza isika ny avaka tsy maintsy hiainatsika zany tsy maintsy andalovatsika zany dia mampatsiaro an'teny mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe mieritrereta isika amin'ny asa fanompoana izay ataotsika raha tsy misy manenjika mandini tena hoy izy raha tsy misy manenjika amin'ny asan'Andriamanitra izay ataotsika fa raha mbola miasa ao an'Andriamanitra koa isika dia tsy maintsy misy zany ny avaka malalo fa dia mampahery atsika alahoery avako mety ezay miaritra fa ny miaretan'ny tompo aza ane dia mafy indrindra ho fanavotana atsika ho famonjena atsika karaha te hisiraka ny fitahina avy aminy ianao dia aoka miaritra ety ampamaranana ny avako dia hotsahivitsika ireo toe-panahy tsy maintsy ananatsika manam-piavy ny tompo mba ahafahantsika mandova ny fanjakan'Andriamanitra ho avy ny tompo mba haretana miorena tsara ny finoana aza miova mahefa be mandrakariva miasa an'Andriamanitra tanterao ny sitrapon'Andriamanitra ankatoavy ny didin'Andriamanitra mba ahafahan'ny tompo milaza aminao hoe rehefa nompo tsara sy mahatoky mandrosoa ny fifanene tomponao hiareto ny fahoriana hiareto ny zavatsarotra fa izany tolova avy amin'i Jesosy Kristy tsy maintsy miaritra izany izy ho avy ny tompo miareta fa raha tsy manana an'izany fiaretan'izany isika ry avako dia tsy hanana fifaliana amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra koa amin'ity an'ity aza dia hampahelezina isika tsirairay avy mba hitoetra n'izany fananana faharetana izany sy ny fiaretana noho ny amin'i Jesosy Kristy mpamonjy atsika izay ho avy mitsenantsika eo amin'ny rahaolanitra izay manasofina aoka izy hianjana izay ny fanahy ny fiainana man'Andriamanitra ny voninahitra